Ry hava malala isany tonga ny fotoan-dehibe izay andinitsika ny soratra masina sy andraisantsika lesona lehibe amin'izao fotoana izao. Manasanao hivavaka mialohan'izany. Andriamanitra tomponay eo izay tompony zava-drehetra, mpamorona anay, mpamonjy anay. Dia rainay manokana ianao fa manome ny teninao ampahery anay. Anokatra an'izany teninao izany izay sy andindinika an'izany. Meteza ianao anivonay, fanainao masina ampahery anay. Ary ny zavatra rehetra izay ambara, mba ahatonga anay androso amin'ny lafiny ara-panahiko noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana amin'ity fotoana manokana izay andinitsika ny soratra masina ity, dia tiako ny mitondra ny saitsika amin'ilay loha hevitra manao hoe aiza ny sivilizasiona misy anao. Eo anatren'Andriamanitra dia tsy misy afa-tsy sivilizasiona roa ihany. Dia ireo izay sivilizasiona anankiroa izay niainga tany amin'ny fiandohana. Dia ny sivilizasiona ny Kaina ary ny sivilizasiona ny Seta. Na ny sivilizasiona ny Kaina na ny sivilizasiona ny Seta dia mbola misy izany ankehitriny. Andao jerentsika ary ny sivilizasiona ny Kaina aloha andraisantsika lesona eto amin'ity dindinika izay hoatrehantsika ity. Mitarika ny saintsika aho amaky ao amin'ny Genesis toko 4 ka ny andininy 4:40. Genesis toko 4 ka ny andininy 4:40. Hoy ny teny: Kaina dia niala teo anatrehan'i Jehova ka nonona tao amin'ny tany Noda tandrify Edena. Izany no zava-dehibe asongadiny soratra masina mikasika an'ity Kaina ity. Niala teo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa ny olona anankiray miala eo anatrehan'Andriamanitra dia loza ny zavatra miandry azy. Mivary lavo tanteraka ny fiainany amin'ny lafiny rehetra na ara-panahy na araka ny fomba maro samihafa. Ina tokoa mantsy no hitantsika voalazany amin'ity Kaina ity sy ny sivilizasiona izay nentiny sy ny taranany ao amin'ny Genesis toko 4 ka ny andininy Genesis toko 4 ka ny andininy 7:70. Hoy ny teny: ary Kaina nahalala ny vadiny. Dia nanananaka rahavehivavy ka niteraka ny Enoka ary nanorina vohitra. Kaina ka ny anaran'ny vohitrany dia nataony hoe Enoka araky ny anaran'ny zanany lahy. I Kaina zany no nanana hevitra voalohany indrindra anasiana an'izany atao hoe vohitra na tanan-dehibe izany. Andriamanitra nefa dia nilaza tamin'ny olona noforoniny mba ameno sy hiparitaka sy hitangorongorona aneo an'izany atao hoe fisian'ny tanan-dehibe izany. Ao amin'ny Genesis toko 1:20 dia ambara ny tenin'ny tompo hoe ary Andriamanitra dia nitsodrano ny Adama sy Eva maroa fara sy mihabetsah ary mameno ny tany raha ny dikany hafa aza dia hoe miparita fahaza vorivory ao amin'ny tanan-dehibe. Ina tokoa moa ny zava-doza ateraky ny tanan-dehibe ankehitriny amin'izany atao hoe sivilizasiona ny foronan'ny Kaina izany. Azafady. Zava-misy vonon'olona, herisetra, fanapariana, zava-mahadomelona hita maneran-tany izany zavatra rehetrarehetra izany any amin'ireo tanan-dehibe toy New York, Tokyo, Johannesburg, any Paris, any Marseille, Mexico sy ny sisa sy ny sisa. Zany no vokatry ny atao hoe niala teo anatrehan'Andriamanitra. Asongadiny ny soratra masina koa fa i Kaina no ony fialany mandao
an'Andriamanitra dia nanimbazimba ny amin'ny atao hoe fanambadiana. Raha iray ny vady tokony ho ao an-tokantrano dia nampitombo ny kaina izany, ka voalaza ao amin'ny Genesisy 4:1-9 no ity ataontsika hoe fialana eo anatrehan'Andriamanitra ity, dia voalaza ao amin'ny Genesisy 4:1-7 ny teny manaraka izao, manao hoe dia nankany Genesisy 4:1-7 dia voalaza hoe ary Lameka taranakainy io nampirafy roa, ny anarany anankiray Ada ary ny anarany anankiray Zila. Izy zany no ny andohaniny atao hoe fanimbazimbana, ny atao hoe fanambadiana izany amin'ny alala fijangajangana, fampirafesana amin'ny fisian'endrika hafa momba ny atao hoe mariazy izany. Rehefa nandao an'Andriamanitra koa ity taranaka kaina ity dia zava-doza no nampidiriny eto amin'ity tany ity, araka ny voalaza ao amin'ny Genesisy 4 ka ny andininy 320. Inona ny zavatra ambara ao? Noho ny fahasoavan'ny Tompo dia ovakitsika izany. Ary hoy Lameka tamin'ny vadiny, ry Ada ry Zila, mianoa ny feko. Ny vadiny Lameka mitandrema ny teniko. Efa namono lehilahy aho noho ny feliko, ary tovolahy noho ny faratrako. Zany hoe tsy rototra mihitsy izy miteny an'izany hoe namono. Faly ery izy miteny an'izany teny izany. Raha vakina ny teny ato amin'ny fototra dia ohatrany hoe manao poezia izy milaza an'izany, namono olona. Eny, tsy rototra intsony izy, satria izany ny fiainan'ny olona anankiray zay nandao tsy hiaraka amin'Andriamanitra intsony. Hitantsika koa izany amin'izao fotoana izao, io akony sivilizasiona ny kaina io, zay naizanaiza dia toa ankalazaina ny vonon'olona, na amin'ireny filma ireny zay vokarin'ny Hollywood. Vonon'olona tsy roa tsy ventiny eo dia misy vonon'olona atsy sy eroa amin'ny alalan'ny ady, amin'ny alalan'ny fikorontanana maro samihafa. Tsy lavitra n'izany sivilizasiona ny kaina izany izao tontolo izao. Ary zay indrindra nambaran'i Jesosy fa io sivilizasiona ny kaina io mialoha ny avian'i Jesosy dia mbola iseho izany. Satria nambarany ao amin'ny Mateo 4:7-7 dia hoy izy, fa tahaka ny tamin'ny andro Noa, marihana fa ny sivilizasiona ny kaina dia nipakatra any amin'ny andro Noa, dia ho tahaka izany koa ny fiheviany zanak'olona, hoy ny teny ny soratra masina ao Mateo 4:7-7. Fa tahaka ny tamin'ny andro Noa, fony mbola tsy tonga ny safidrano ka nihinana sy nisotro ny olona ary nampakabady sy namoaka ny ampakarina, mandra-piaviny ny andro zay nidiran'ny Noa tao amin'ny samby-fiara, ary tsy fantany mandra-piaviny ny safidrano zay nandringana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fihaviany zanak'olona. Zany hoe tsy hijery momba ny ara-panahy ny olona. Voalaza eto hoe ny mihinana, ny misotro. Misy maharatsy ny mihinana ve na misakafo isan'andro? Tsia. Voalaza eto fa tsy misaina afa-tsy ny hinana, tsy misaina afa-tsy ny misotro, tsy misaina afa-tsy ny anao daniny kibony amin'ny lafiny rehetra, ary tsy vitan'izany ihany fa amin'ireo karazana fafinaretana maro samihafa. Izany ny toe-tsain'ny sivilizasiona ny kaina tamin'ny andron'ny safidrano, ary dia mbola hita poky, hita pirenena amin'izao fotoana zay iainantsika izao. Rehefa nandao ny mason'Andriamanitra ny olona iray koa, dia hibana aminy ireo fiainan'ny kaina ireo, fijangajangana sy ireo karazana maro samihafa zay no tanisaitsika teo. Rava tamin'ny alalan'ny safidrano ny sivilizasiona ny kaina.
Kanefa ambaran'ny baiboly fa tsy amerina n'izany safidrano zany ntsony Andriamanitra eo amin'ny fandringanana an'izao tontolo zao mialohan'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Ao amin'ny Genesis 7:1 dia ambaran'Andriamanitra fa ahoriko ny fanekegana aminareo izy ka tsy haringako amin'ny safidrano intsony ny nofo rehetra ary tsisy safidrano hanimba ny tany intsony. Kanefa ambaran'ny apôstôly Petera fa hosolo ny safidrano dia hisy ny atao hoe safitrafo. Ambara ao amin'ny Petera 2:7-7 ny tompo tsy mahela, ny tompo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany fa elany fa maro-po aminareo izy ka tsy tiany isovery fa mba ho tonga amin'ny fibebana izy rehetra, fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo ary amin'izany lanitra dia ho lasa amin'ny firomoromona mafy ary ho levin'ny afo ny tenany zavatra rehetra ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Ko raha ho levina toy izany izao zavatra rehetra izao dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panahy araka n'Andriamanitra? Izany no ambaran'ny soratra masina eto hoe tsisy ny safidrano fa hisy ny safitrafo mialohan'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Ho an'izay manaraka ny sivilizasiona ankaina dia tsy misy ny fanantenana. Ny fanantenana dia eo amin'ny Jesosy Kristy, ny fanantenana dia eo amin'Andriamanitra. Ary izao isika zany dia hijery an'ilay sivilizasiona faharoa ambaran'ny baiboly izay antsointsika hoe sivilizasiona ny Seta. Inona moa no zavatra voiziny io sivilizasiona ny Seta io? Rehefa nambaran'ny soratra masina eo amin'ny lista ny zavatra ratsy ataon'ity sivilizasiona ny kaina ity izay mipakatra any amin'ny safidrano dia indro fa ny seho ny sivilizasiona ny Seta ao amin'ny Genesis 4:5-5:20. Rehefa maty mantsy Abela ny vonoan'ny Kaina dia nisy zazalahy anankiray nateraky Adama sy Eva ary izao ny voalaza momba an'izany zazalahy izany. Ary Adama nahalala ao amin'ny Genesis 4:4-5:20. Genesis 4:4-5:20. Ary Adama nahalala ny vadiny indraika dia niteraka zazalahy raha vehivavy ary ny anarana nataony hoe Seta. Fa Andriamanitra hoy izy efa nanome ahy zanaka anankiray hosolo ny Abela satria novonoan'ny Kaina. Ary Seta koa niteraka zazalahy ary ny anarana nataony hoe Enosy. Eno tsara, tamin'izay no vao niantsona ny anaran'i Jehova i Kaina dia nandao ny an'Andriamanitra. Fa ity taranaki Seta ity kosa dia voalaza eto fa tamin'izany no vao niantsona ny anaran'i Jehova. Izany no sivilizasiona miaradia tamin'ny andron'ny safidrano, dia mialohan'ny safidrano azafady tompoko. Ary izany koa no sivilizasiona mbola iseho amin'izao fotoana izao izay efa hitantsika pirofo baribary fa nitranga ny zava-misy tamin'ny andro mialohan'ny safidrano ary dia ambaran'ny soratra masina fa izy koa zany ny sivilizasiona Seta. Inona zavatra nitranga teto? Tsy pio manokana fa tamin'izany vao niantsona ny anaran'Andriamanitra. Ary izao ny zavatra mahagaga, io taranaki Seta io no antsoiny ny bokin'ny Genesis 4:5 hoe zanak'Andriamanitra. Fa ny taranaky Kaina dia antsoina hoe zanak'olona, mba hiavan'le hoe izay manaraka an'Andriamanitra sy izay manaraka sain'ny olombelona tsotra. Ao Genesis 4:5. Ka ny andininy 2 dia hoy ny teny hoe dia hitana ny zanak'Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanaka vavin'ny olona ka dia nividy vady ho azy tamin'ny izy rehetra arak'izay tiany izany. Io dia maneho fa nisy zany karazany roa koa ny taranaka tamin'izany fotoana izany dia ny taranaka ny zanak'Andriamanitra izay matahotra n'Andriamanitra ary ny zanak'olona izay tsy matahotra afa-tsy ny sain'ny olombelona sy zavatra vokarin'ny sain'ny olombelona. Izany no azo antsika milaza hoe
karazany roa ihany zao fiainana zao tontolo zao. Na any amin'ny civilisationna ny kaina ianao sy ny fireny rehetra, na any amin'ny civilisationna ny seta izany. Ary ny civilisationna ny seta dia antsony hoe zanak'Andriamanitra. Ao amin'ny Lioka 3:7-7 dia ambarany soratra masina fa momba ny seta izany, fa izy dia zanak' Enosy, zanak' Seta, zanak' Adama. Ary ny hafarany amin'ilay ataontsika hoe fitantarana ny razam-ben'izy ireo dia hoe zanak'Andriamanitra. Ry havana, amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy misafidy ianao na anaraka an'Andriamanitra na anaraka ny sain'ny olombelona fotsiny izay novoiziny kaina izany. Tsy misy zava-baovao eto amin'ity tany ity, fa ny teo aloha ihany ny teo. Ankehitriny dia misafidy ianao na ho zanak'Andriamanitra na ho zanak'olona zay ny afantarana anao, dia tsy miraharaha n'Andriamanitra, tsy misaina ny amin'ny soratra masina, tsy mihevitra ny alehiben'Andriamanitra, tsy mihevitra ny amin'ny fihevian'i Jesosy Kristy, satria ity tany ity dia miay antitra. Kanefa Andriamanitra fitiavana tsy avelany ho irery isika, fa ho avaoziny hoy izy ny zavadrehetra ao amin'ny Apokalipsy 2:9-5. Ry havana, amin'ity fotoana zay andinitsika ny soratra masina ity dia mety hisy angamba amintsika voalohany indrindra ny haino an'izany tenin'Andriamanitra izany hoe dia inona zany mba tokony ataoko mba ho tonga ho zanak'Andriamanitra? Tsy misy ho tonga zanak'Andriamanitra karazany hoe mitsapatsapa fotsiny na hoe Andriamanitra fitiavana dia efa zanak'Andriamanitra zany. Tsia, hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 2:12 ka ny 9:7 ka hatramin'ny 15. Rehefa niadevitra ny olona rehetra hoe ao ambadika ao ny reninao Jesosy eo, Maria mitady anao, ao ambadika ao daholo ny rahalanao, dia hoy Jesosy ao amin'ny Matio 2:12 ka ny 9:7 ka hatramin'ny 15. Fa namaly izy ka nanao tamin'ilay ilaza taminy hoe iza moa ny reniko ary iza ny rahalahiko, ary naninjitra ny tanany manodidina ny mpianany izy ka nanao hoe indreo ny reniko sy ny rahalahiko. Fa na iza no hanao ny sitrapony raiko izay any an-danitra, dia izy ny rahalahiko sy anabaviko ary ny reniko. Tsy sarotra ry havana ny tonga ho zanak'Andriamanitra, fa mitady ny sitrapon'Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra dia efa nasiany baribary ato amin'ity boky zay sarobidy ity, ato amin'ity teniny ity. Ao ny lalany fahamarinana sy ny fiainana hoy Jesosy ao amin'ny teniny. Izany no taridalana entin'Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona rehetra zay manapa-kevitra fa ho tonga zanak'Andriamanitra. Ilaozana ny filozofian'ny kaina ary idirana ny filozofian'ny seta. Fa na iza anao ny sitrapony raiko izay any an-danitra, izy ny rahalahiko. Ao amin'ny fianakaviako izy, zay antsony hoe ny fianakavian'Andriamanitra dia antsony hoe ny fiangonana marina zay manaraka n'ity teniny ity. Ao Marka 5:12 dia hoy izy hoe zay mino sy atao batisa no vonjena, fa zay tsy mety mino no eloina. Kaina dia efa voameloka satria nahoana? Efa nandao an'Andriamanitra, tsy nirarahan'Andriamanitra. Ary rehefa ny olona anankiray mandao an'Andriamanitra dia ao ireo zavatra ratsy rehetra zay ny tany saintsika teto. Tadidin'ireo angamba raha ohatra ka miaino ny tantaran'ny ilay zanak'Adala isika. Rehefa nandao ny rainy izy dia nolaniny ny vola, nolaniny tafijangajangana. Ny hafarany dia tany amin'ny fitoeran'ny fihinanana kisoa koa no zavatra nataony ao amin'ny fitoerana zay fiompiana kisoa. Zany no zavatra niatra taminy. Rehefa nandao ny rainy izy dia nivarina. Sika ry havana dia tian'Andriamanitra, tsy tian'Andriamanitra sika hitoetra amin'izao toerana misy antsika izao raha sendran'izany atao hoe
mandalo amin'ny fiainantsika zany atao hoe filôzofia-nikaina izany fa tian'Andriamanitra ho zanaka isika. Ary misy lalana anankiray nambarany eto dia ny batisa. Ny batisa satria nahoana? Misy teny anankiray zay tsika miteny an'izany ao amin'ny Galatiana 4:9-20 fa ianareo rehetra hoy ny Tompo dia zanak'Andriamanitra. Azonao atao mihitsy no tonga ho zanak'Andriamanitra. Vitan'Andriamanitra zany, ekeny zany. Andriamanitra fitiavana, tsy jereny zay zavatra lasa nataonao taloha, fa rehefa manaiky ianao ho tonga zanak'Andriamanitra dia ekenao ireo taridalana atolotry ny soratra masina ireo dia lasa zanak'Andriamanitra ianao. Fa na iza fa ianareo rehetra azafady dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Ry havana, mbola tantara lavabe izany batisa izany. Fa ny zavatra tiako ho andraisanao fanapa-kevitra dia ny hoe aiza ny tongotra ao amin'izao fotoana izao? Ao amin'ny tongotra voasarika be dia be any amin'ny civilisation nankaina sa voasarika any amin'ny civilisation nanseta? Raiso ny ten'Andriamanitra ary ianaro ny ten'Andriamanitra ary vontosy amin'ny ten'Andriamanitra amin'ny fiainanao, hitadiavanao ny sitrapon'Andriamanitra satria hoy Jesosy hoe na iza manao ny sitrapony raiko zay any an-danitra dia izy no rahalahiko, izy no anabaviko ary ny reniko. Ary zay mihitsy atao batisa no vonjena. Fa na iza natao batisa dia nareo no antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Te ho tonga zanak'Andriamanitra ve ianao? Andao tsika hivavaka amaranana zao fotoana izao. Andriamanitra renay fa mizara roa izao tontolo izao. Tsy misy hoe neutre na hoe na niatsy na tsy aniatsy sy tsy anieroa, fa tsy maintsy misafidy zay eto amin'ity tany ity. Te ho zanakao zay Andriamanitra. Ary maniry ny ho zanakao koa dia ampidino ato am-ponay izany fitiavana izany. Ikaroka, ikatsa ary ivelona mba hijana ho zanak'Andriamanitra mandrakariva amin'ny fiainanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho tahin'ny Tompo anie isika tsiraray avy noho ny fahasoavany. Amen.